zay ny amin'iny fanikevitra politika iny fa vanim-potoana mahabetsaka ny olona mikarakara antota taratasy eny anivon'ny boribory-tany samy hafa iny ny vanim-potoana fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra toy izao ny zava-misy eny anivon'ny boribory-tany voalohany eny ary no nitondrana akony amintsika amin'ity takariva ity izay hoentiny voalaravavy tsirako torson. Fangatana kopy soram-piankonana manodidina ny 700 isan'andro ny voarainy eto anivon'ny boribory-tany voalohany. Araka fanazavana ny eto ny tompon'andraikitra dia noho ny fidiran'ny mpianatra no anisan'ny antony mampitombo ny fangatahana kopy. Fotoana zany dia azontsika zaraina foana zany ny anosokazana asa izay ataonay dia ny taratasy arabatra sy ny rehetra nefa ny koa raha ny hita zao dia amin'ny fotoana ohatran'izao dia tena hoe azo atao dia tena betsaka fitadiavana manomba ny sorafiangonana satria ny fidiran'ny mpianatra koa ny tsy azo apoditsika fa misy ny fifidiarana sy dia reo ny mpianakara dosie fa ny tena lehibe amin'izay moa dia ny mpianatra zany satria raha amin'ny fotoana ohatran'itoy izao zany dia manelanelana ny dimanjato sy ny dimampolo sy telonjato isan'andro fangatahana kopy boribory moa misy mahatratsy. Roa andro eo no fe-potoana izay ahavitana ny kopy soram-piankonana amin'izao fotoana izao. Ahafahana manafaingana ny fahazonan'ny kopy amin'ny soram-piankonana, anisan'ny ezaka tanterahana eo anivon'ny boribory-tany voalohany ny fampidirana ao anatin'ny solosaina ny kopy rehetra. Raha nambaran'ny tompon'andraikitra dia ny kopy rehetra ny taona 9 hatramin'ny 13 no efa tafiditra ao anatin'ny solosaina ankehitriny ary anisan'ny fanampiapetraka ny ampidirana manontolo ny kopy rehetra. Fa izay zany amin'izao fotoana dia niezaka na dia teo ary ny sakana maromaro ndraikantsika ny vanim-potoana iantsika eto amin'ny firenena dia misy amin'ny manampiny tena nahazo solosaina tena dia hiezaka zany aminao kosa zany izay informatisation ny mpaneloha any taloha ny 9 zany ngezabe izay zavatra satria raha eto amin'ny boribory-tany voalohany tadisy fa miandro mety tao zany voalohany rehetra mety milekolona manarak'izay ny taloha rehetrarehetra ny archive rehetrarehetra zany dia taminay ka antotanisy olona zay taonao fa raha amin'ny atao hoe fahainganan'ny fiasana amin'izao fotoana miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny boribory-tany dia any amin'ny 10 fotoana no vita le rattrapage. Kanefa ny tsy handra izay kosa angamba antsika ny fivoarana fa misy ny ezaka izay ho ataonay ary raha mbola eto no tena amin'izay fa dia na tsy eto ary ny tena dia ho ampitanina izay andiny fa misy zavatra fanamboarana ahafahantsika mihetsika izay anatin'ny fotoana fohy. Mbola tsy azoko tenenina amin'ny izy satria mbola miandry ny alalana amin'izay ambaratonga fahefana ny ambaratonga fahefana izay fianao misy hoe ny tribunal zany. Raha tiana ho vita roa taona ny fampidirana ao anatin'ny solosaina ny kopy amin'ny soram-piankonana izay ao anatin'ny boky alohan'ny taona 9 dia mila mahavita mampiditra kopy ana soram-piankonana 3 isan'andro araka nambaran'ny tompon'andraikitra ary olona 100 no tsy maintsy ilaina ao anatin'izany. Marihana fa mahatratra 4 hetsy ny mponina voaisa ato anatin'ny boribory-tany voalohany amin'izao fotoana izao.